Ny mampanjifa moa dia satria misy vokatra azony tsy fainy eo na azony hoaniny eo na azony ho atao fananany manokana eo zany, ary zay dia misy ifandraisany indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Fantaro ary aoka ianao hiomana fa amin'ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 1 ny volana May ho avy zao dia hisy indray ilay foire internationale de Madagascar na ny film zany andihan'ny 12 izay ho tanterahana etsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato izay karakarahan'ny agence première ligne niona tamin'ny mpanao gazety izy ireo nizarazany tamin'ity andro androany ity. Hitana anjara toerana lehibe mandritry ny hetsika foire internationale de Madagascar izay ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 1 May eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny orinasa frantsay noho ny fisian'ny pavillon France any atoerana. No tanterahana ny maraina teo teny amin'ny IFM Analakely ny fampafantarana izany andiany 12 ny film izany sy ny ampiavaka azy amin'ity taona ity. Tena mampiavaka azy tompoko dia le hoe Focus France. Amin'ity taona ity 12e édition dia anao Focus France dia l'invité d'honneur zany ny frantsay. Tamin'ny taona asa tadidinareo dia ny Mauriciane. Dia io le focus io miova isa-taona. Dia amin'ity dia ho hiasa mafy zany frantsay ho ampiseho izay fahaizana. Ary indrindra hoe misy orinasa maromaro ho avy aty tsy azo afenina fa les sponsors exceptionnels amin'ity taona ity dia le grand mystique zany satria lasa metsara le fitokisana avy any zareo dia efa vonona misy izy hoe ho ametraka voly tsotsa kely ametraka voly eto Madagasikara dia aingany efa misy fietsekana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ary misy fiovana mihitsy ny fiainana ty Madagasikara sy ny malagasy. Na ny mpanolontsaina ara-toekarena mpisolo-toerana eo anivon'ny maso ivon'ny Frantsa miasa sinoana eto Madagasikara na ny filohan'ny antenimiran'ny varitra sy ny indostria France Madagascar dia nanotsotra ny anjara toerana noentin'ireo orinasa frantsay eto Madagasikara sy ny lanja ny fifandraisana ara-baritra eo amin'ny firenena roa-tonta. Raha ny abetsaky ny fifanakalozana ara-baritra izay ohatra no resahana dia mitotaly eo amin'ny 20 tapitrisa euro isa-taona eo izany ary manodidina ny 2 miliara euro kosa ny fampiasam-bola frantsay eto Madagasikara. Anisan'ny mahatonga izany vokatra izany ny fisian'ny hetsika foire internationale de Madagascar isa-taona.